Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompondray ry havako, hivavaka isika. Jesoa malalo dia feno fisaorana anao ny fonay sy ny sainay noho ny amin'ny andro vaovao menao anay. Fantatray fa mampamirapiratra ny tavanao aminay ianao, ary dia faly sy ravo aho velonay natrapamonjeny izahay. Andresy hamaky ny teninao izahay izao dia angatanay ny fitarihan'ny fanainao masina ho aminay tsiraray avy. Hamangy any amin'ny isan-tokantrano isam-batan'olona, any amin'ny toerana tsiraray avy izay misy izay mamaky sy mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Dia amin'ny anaranao Fanahy Masina nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Korintianina voalohany 4:9-10, 17-10 hatramin'ny 17 no mofinaina ho antsika amin'ity an'ity ry havako. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-dahy, mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy, fa voaloam-bokatry Akaia izy, sady efa nanolo-tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho ry rahalahy, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortonoto ary Akaioko, fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Ray Masono, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Eto amin'izao fiafarany ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina izao dia hitantsika ireo soratra mirakitra, ny hafatrafatra maro fanaon'ny apôstôly alohan'ny ametrahany tso-drano sy anaovany ny veloma ao anatin'ny taratasy fanoratana tahaka izao. Hafatra maromaro izay tsy voatery mifampiankina izy ireny matetika, ary tsy voatery fampitohy akory ary. Kanefa dia hafatra madinidinika, mafonja, mamintona izay tokony ataon'ny fiangonana. Izany manokana no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity, ny hafatra mamintona izay tokony ataon'ny fiangonana, miresaka ny ara-panahy sy ny ara-nofo, raha izay no malaza azy. Ny fiangonana miroso amin'ny finoana izany dia fiangonana miambina ny fanahy. Fiangonana miambina ny fanahy. Eo amin'ny 7:11 sy ny 7:14 dia tena miresaka mahakasika ny ara-panahy fotsiny. Ny teny hoe miambena dia midika hoe aza matory, mifoaza, miareta tory, aza mandrimandry manandrara, ataovy andrimaso ny ara-panahinao. Ary ny hoe tomoera tsara amin'ny finoana dia midika hoe aza manaiky vohozongozona, ataovy tsara fototra, mitovy ihany amin'ilay hoe miorena tsara raha tianao. Itsakilan'izay dia hoy ny voalaza hoe aoka hitomban-dahy, mahereza. Dia hita taratra fa tahaka ny miaramila voahomana hiady ny mpino, kanefa tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanahany izao fahamazinana izao sy ny fanapahana eny amin'ny rivotra. Satana sy ny firongony no fahavalo, ary mila mivonona hiatrika izany ny mpino rehetra. Raha fehezana zany io tapany voalohany io dia te hilaza na midika fa ny mpino na ny fiangonana dia manao zava-dehibe, tsy ambanin'ny zavatra ny fiainana ara-panahy. Manorina ny finoany ao amin'i Jesosy Kristy ilay fehizoro indrindra izy, ary mihazona izany tsy hirona na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana. Mila miambina ny fanahy ny mpino na ny fiangonana,
hiomanana sy hitsenana ny tompo. Mila miambina ny fanahy ny mpino hitoerana amin'ny fampianarana anoerana ny fampianarana hafahafa rehetra. Mila miambina ny fanahy ny mpino ho fahazona antoka ny mandrakizay. Ry havako malala, tena misy dikany ny fiainana ara-panahy, fa tsy tahaka izay hanamavaina n'izao tontolo izao azy akory. Misy dikany ny fiainana ara-panahy satria miantoka ny mandrakizay antsika izy. Raha mandany andro tokoa mantsy, na fotoana na vola na zavatra hafa rehetra izao tontolo izao hikarakarana ny vatana, na hikarakarana ny nofo, na hikarakarana ny tena, dia mba manahoana kosa ny fandaniana ataonao momba ny fikarakaranao ny fanahinao. Olona mifo ve sa olona matory ara-panahy isika, ka tsy mihevitra izay hiafaran'ny fiainana. Ry havako malala, ady ny fiainana ho ny fitenenana, fa ho antsika mpino dia manana anjara toerana lehibe noho ny ady hatrehana rehetra ny ady ara-panahy. Aza variana mijery izay halehiben'ny olanao, fa ny fahavononanao hiatrika ady no zava-dehibe. Ady ny fiainana, ady ara-panahy, ko aza mety ho diso fahavalo sa ho voafitaka. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa tsy miankina amin'ny habe sy ny hadirin'ny fahavalo akory no entintsika ho resy na andresena, fa miankina amin'ny fiambenana sy ny finoana ao anatintsika, tahaka izay tao amin'ny Davida nandresy ny fahavalo lehibe. Ny fiangonana miroso amin'ny finoana ry havako dia fiangonana miambina ny fanahy. Fa ny fiangonana miroso amin'ny finoana ihany koa, amin'ny tapany faharoa dia hitantsika fa fiangonana mihevitra ny mahaolona. Fiangonana mihevitra ny mahaolona. Amin'ny andininy 15 hatramin'ny 17 dia hitantsika fa nahazo dera tamin'ny apôstôly Paoly i Stefanasy sy ireo mpiray dia taminy. Rehefa avy niany fanampiana ireo fiangonana sahirana tany Jodia ny fiangonana, hitantsika eo amin'ny 15 zany sy ny tapany voalohany amin'ity 19 ity, dia mitodika indray izao ankehitriny mitsimbona sy manao izay azony atao ho fandraisana ireo apôstôly indray. Indray zany zotom-po tao amin'ireto olom-baovao laika vao nandray ny tompo, nandray reto mpanompon'Andriamanitra, dia i Stefanasy, Fortunato, Akaioko nandray tsara ny apôstôly sy ny namany. Fandraisam-bahiny, amin'ny endrika fandraisam-bahiny nandraisana reto apôstôly no hitantsika eto, kanefa dia tena fanompona ny olona masina zany, mikely aina mikarakara ary manefa izay tsy nisy nanao momba ny fiahiana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo araka ny voalaza eto. Raha heverina zany dia hita taratra fa Andriamanitra no mihevitra ny ara-panahy ny mpino, fa ny fiangonana na ny kristianina tsirairay kosa no irahan'Andriamanitra mihevitra ny mahaolona ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Karakarain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny kristianina, amin'ny alalan'ny mpino, amin'ny alalan'ny fiangonana ny mpitory filazantsara ao aminy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, akoatra ny fanompoana ara-panahy sy izay andraikitra samihafa mety ho raisin'ny mpino amin'ny fiangonana, dia tsarovy fa tena fanompoana masina mihitsy ny fandraisana sy ny fikarakarana ny mpanompon'Andriamanitra. Efa ara-tsaroantsika fa efa anjaran'ny laika hatramin'ny andron'ny mpisorona any amin'ny testameta taloha ny mandray sy mikarakara ny miahy ireny mpisorona ireny. Aza avela ho sahirana arak'izany mitady izay ho fivelomany na hanontany akory momba izay hohaniny, fa raiso avy hatrany ny andraikintsika fiangonana hampandroso ny asa tsara izay ataon'ireny mpanompon'Andriamanitra samihafa ireny. Tena azo ambara mantsy fa tena firosoana amin'ny finoana marina zany, koa aoka tsy ho ahilika any amin'Andriamanitra ny fiahinany mpanompon'Andriamanitra
Indray manko misy miteny hoe zay mitoro ny filazany tsara dia ao ka ho velomin'ny filazany tsara, dia hiandry ny filazany tsara lay boky na lay baiboly hamelona azy tsia, fa isika mpino laika lay tsy mpitandrina ny fiangonana mihitsy no tanan'Andriamanitra mitsotra natao hiahy azy ireny. Raha nandalo tety ambonin'ny tany ihany ianao ka isan'ny fiangonan'Andriamanitra, raha mba isan'ny fiangonana ihany ianao ka ho tsaraina any aoriana any, moa ve mba efa nandray anjara tamin'ny fampihodonana, tamin'ny fampandehanana, tamin'ny fiahiana sy ny fikarakarana ny mpanompon'Andriamanitra izay mampihodina ny filazany tsara ianao. Zava-dehibe ry havako malala ny fiheverana ny maha olona fa tsy ny ara-panahy fotsiny amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Tena firosoana amin'ny finoana izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay ny amin'ny fampatsiahivany teninao, ny filazany tsara izay mampitodika anay ho amin'ireo mpanompo maro samihafa izay mitory filazany tsara, kanefa maniraka anay hiambina mandrakariva, hiazona izay efa nomenao anay ary ahatonga anay ho voatahiry mandrakariva amin'izany. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ireo mpitory filazany tsara rehetra, indrindra ireo any amin'ny toerana saro-dalana, ireo izay vitsy kristianina ka sahirana amin'ny fivelomana. Ianao Tompo aniraka ny anjelinao masina sy ny fombanao Andriamanitra hiahy azy ireny, ary ianao no hikarakara raha teo. Dia ampirisio ny fiangonanao hihevitra mandrakariva izay mitory ny filazany tsara, mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentoana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.